nifty, nifty, nifty. Sanya vatses Christi. Yan maref kutendi, ma fat ya joli, ma prara kanif komiti, ma tem tunyawo. Fale baby that nifty, nifty, nifty. Sanya vatses Christi. Yan maref kutendi, ma fat ya joli, ma prara kanif komiti, ma tem tunyawo. Ila yanzai, wajai, rara kamitia mamai, samati takapewa, ma tem tunyawo. Teratem kafona wajai, matulule fona mamai, mangurit na lava, tarantunyawo. Fale baby that nifty, nifty, nifty. Sanya vatses Christi. Yan maref kutendi, ma fat ya joli, ma prara kanif komiti, ma tem tunyawo. If I know mava kusemeti wanjai, namuruna kfetu wanjai. If I tatarapewa, Tapiam tunyawo, if I'm fava kafona sana, maraina saripa liatwa, tenati konfuku, makararo sakiro. Fale baby that nifty, nifty, nifty. Sanya vatses Christi. Yan maref kutendi, ma fat ya joli, ma prara kanif komiti, ma tem tunyawo. Fachistu na toktantuni, ito sak taksi supatat, zaifa kati am tuni, tunya na barakusas, namuruna kiraira tungkan, nifuasa na maray na banatran, yang gavinam tupsanar, siya kalava petuman faufade, fale baby that nifty, 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 sanya vatses Christi. Yan maref kutendi, ma fat ya joli, ma prara kanif komiti, ma tem tunyawo. Fale baby that nifty, nifty, nifty. Sanya vatses Christi. Yan maref kutendi, ma fat ya joli, ma prara kanif komiti, ma tem tunyawo.
Tapatitangamba itekipi tisifula alapa nanangwetapaki tanyana anakonu tiniketisi tinikoni Sakipi areki kamutivini Chikiri, chikiri, Tinarata, tinarani, fasana matarapi. Yunga fiva vani tekipi. Yeah. Tekipi anaki, chi manandini, anginiye, oh, angini, mama. Tekipi anaki, kamutireni, tikiri, oh, tikiri. Tekipi anaki, chi manandini, mangini, oh, mangini, tekipi anaki, kamutireni, tikiri, yeah. Yanti o apetrany afatra fahatsoka ianao raha vao voaraiko e. Okay. Shamina, Shamina, Shamina Ntaratanane. Dada dia vyanya mutuma, mama dia vyanya karafaravula. Sipakena nananya, pindi parfumtakan Saratanana. Kismitandi, tunagutana, hakapagkatang shufeli. Tina puskan fiaratika, patenendo ang pengiano. Ipita tina tatia tika, kanta tiaya gaminana. Sipakenya yang fatini, kachima fuju. Shalingin nara na fianswati, kadeka fuju. Mais li fatima na pulaf, vitamin na tira singa mafiati. Atang porta life naitu, ikin na supang leni. Sama santam yang flagin, souvenir at sa lupa pati. Sa nirik na naviktam namu, lumena
Etskinavku, Tistamina takam sainata, Fanaftiavana sifafanku, Nella tutta satte, Ftiavandi, Tinekitu, Discos fuma fuma na mariazine, Patena tuja, Sipagana, Vera, Safakayu, Surna, Sunya, Manda, Tumanana, Sarabatuza leta keta kintani, Saramata fakatana katuli, It's my to Tanya Tanana, Tagamini Matiani, King Sita food state to me, Souvenir Sisa get full Tara, Fanyam space and on to mommy baby, you've done Sisa for Tanta. Papa Maya young father ready. You saw forever babies new season. If life brought up like a dog family, or let us feed you. See Papa Sapana. Very out of Tampa. Safakai, Sudan, Sudan, Mando, Tobanana, Shani, 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 Ijeli Samula Naya, Nekishali, I've seen the Lord, I'm a different Yanetana. Asa cantava, Parebulan Folungie, Dona Tewe, Justici, Nifanena Dunta, Mazana, Tukan Fukitumani, Vaya Nobulan Simanai, Isanai Tukanawani, Vanisunin Menyai. Forgetting on these and not the season, I was wondering, say out to be the Find a surgery for power for Easter, Catena tea. Isunani Faraka, Tina Pusina, Nanita Tara, Ispania Kama Sofera, E Parawan Saratanana, Adoksu Prisa, City Casa, Fanstan, Juni, Zapiti, Provocate Gaula Nilazana, Fabio Malava Nifuna. Right shining Namana, Native now from the Nisha, Big film, Mamma, Mesa, Shining Mass Food Souvenir, they find a Sana, Shining, Shining. Shining
Ia, faly miarabantsika rehetra am'izao harivariva mangatsiaka izao aty Frantsa sady avy ny orana. De mangatsiaka aloha on va dire hoe plutôt doux zany raha zay no tena marina, satria eo amin'ny 8 degré 7 degré eo. Fa mba hitandremana tsy hatratrarana gripa dia mba somary asiana blouson misy chauffage ato an-trano ara. Kanefa na izany na tsy izany koa tsy maintsy nampidinina be ny hafanana ato an-trano satria miakatra be ny jirama. Na ny NG na EDF moa aty zany a, dia mila fitandremana satria tena tonga de triplé mihitsy amin'ny valeur-ny par rapport amin'ny teo aloha noho ny resaka crise isan-karazany. Miarahaba antsika ary manatitra ny firariotso antsika rehetra ary mamangy ihany koa ny fahoriana ho an'ny fianakaviana ny donan'ny fahoriana, matsiarotsiaro ary mahatsiaro manana didina dia lavitra ara ny tena, ka dia mamangy amin'ny fahoriana amin'ny fianakaviana mpiraitapo amin'ny Ravelson aloha no haiko fa i Doja no fiantsoana azy, azafady tokoa eny Lazaina no misy azy ary mbola ambohatra ny fahoriana. Tsara ihany ny ilazana ihany koa fa tediavina fatratra nga Michel, namako io ranamana io ary niasa tamin'ny Shell izy io, ary tsy afenina fa anisan'ny problema ngeda be nitarika amin'ny fiasana sainan'ny andriamatoa Doda na i Doja ny zavatra nataon'i nga Michel, asa na ho zakan'ny sain'i Michel ny zavatra mitsangana tsia, fa dia niafara amin'ny fahafatesan'le fianakaviana mihitsy ny zavatra mitranga. Nga Michel dia nahitana azy farany dia tao Tamatavy ary raha midina any ny fianakaviana mitady azy dia gardiany mandray eo an-tanàna fa tsy hita popoka no naliany nga Michel hatramin'izao. Ka raha manana bonne volonté nga Michel, raha Zafindrakoto angambany izy zay raha tsy diso aho, dia tsara ihany izy mba manantona sy miantso na ny tenako ara na ny fianakaviany nga Doja mba ahafahana mireparena tokony izay zavatra tokony horeparena, fa sao sanatria fa ny tena maha olona mihaja ihany vao sambotra ery ananan'ny ery, zay vao mitaraina hoe fa maninona nataonareo an'izao fa tsisy in'izay zavatra zay, dia tsara ihany ny mifanantona ary indrindraindrindra fa mbola ambohatra ny razana, repareo leroa zay tokony azo reparena, mba fantatra ihany nga fa aza dia mba mifanao an'izany. Zay ny amin'iny. Ny programantsika androany dia ny vidik-kevitra ho arosika eto. Bonsoir Stéphane. Ny resaka tsy maintsy resahana ihany izy ity satria manahirana, ny resaka autoroute Tana Tamatavy. Satria misy zone d'ombre maromaro ao anatin'io. Ary raha nanatsikafona an'le doute que moi je dirais manifeste et légitime ny député Roland Ratsiraka dia toanako amin'ny ankitsipo na koa hoe amin'ny ankitiny, toanako 200 isan-jato, 400 isan-jato ny doute na ny tsy fifampatokisana
ny fomba nitondrana sy ny fomba ametrahana ary indrindraindrindra ny fomba fampisoniavana an'io resaka autoroute tanà Tamatavy io. Ho azavaintsika izay. Resaka ihany koa tsika momba ny resaka fanaovan-gazety na ny journalisme amin'ny alalan'ny support média rehetra, hoe ahoana tokoa moa zany ny tena hoe toeran-kahadevitra be manko le am'izao fotoana izao hoe samy patron de presse no miady ary ny fanaovan-gazety no voatonontonona ary hany ka le asa mihitsy na le je dirais la noblesse de l'art no lasa potika na hoe ho an'ny marivo-saina zany, ho an'ny profane na koa ho an'ny mpanao politika zay mieritreritra hoe tsy de tranga miseho matetika ny ohatran'io. Marina fa tsy miseho matetika izy satria misy ihany koa ny resaka karazana déontologie hoe entre confrères zany na consoeurs on ne s'attaque pas en public. Zay zavatra zay zany resahantsika hoe on peut apprécier les journalistes, on peut les détester aussi, mais devenir leurs ennemis n'est pas une chose aisée. Expression-ko manokana zay par expérience na expérience iainana ao anatina parti politika aty ivelany aty, na ny iainana tany Madagasikara amin'ny maha hoe fifandraisana manokana tamin'ny mpanao gazety. Ka ho resahako voalohany eto izay resaka fanaovan-gazety zay satria maro amintsika ny tafiditra ao anatin'ny manana ny appréciation antsika zany na ny définition du journalisme na les médias dans l'ensemble dia plutôt, je dirais plutôt hoe archaïque na somary taritsika amin'ny fivoaran'ny zavatra rehetra eto am'izao tontolo izao. Araky ny nambarako faky-moaly tamin'ny lahady hoe lainga ary Fiatsaram-Belatsiny nilaza hoe nitenenana hoe ny titre fanaovan-gazety anankiray dia tsy misy mihitsy na 1 franc ara ny resa-bola. Zany hoe manao asa un bon samaritain zany na hoe c'est un business non lucratif. Raha zay no andraisana azy, mbola tsy misy angamba an'izay na hoe hatreto aloha hoe misy titre-na gazety na support média tsy nisy resa-bola que ce soit directement ou que ce soit indirectement. Donc zany asolo anatin'ny saintsika mihitsy hoe ny mpanao gazety dia mi-agir en fonction amin'ny tena réalité fa tsisy touche na carry na poivre na sakay na sira mampametimety ny intérêt na ny tombotsoan'ny tompon'ilay fanaovan-gazety. Ary indrindraindrindra moa reny tompona fanaovan-gazety reny na tompon'ireny support médiatique reny tafiditra sy milatsaka ao anatin'ny sehatrin'ny politika na de lazaina ara hoe milaza izy hoe mafana manomboka mafana azafady tompoko, milaza izy hoe opérateur économique fa tsy mpanao politika zao misy baretra rety misy intérêt arovana mafy aho ary izay no ilana an'le support
na secteur médiatika ao anatina groupe na société ary matetika izy ireny orinasa tafiditra ary masasa mihitsy hoe miditra amina zavatra des contrats qui ne respectent pas, pour ne pas dire pas du tout, les procédures légales, les procédures mises en vigueur, mais des sociétés ou sinon des groupes qui sont favorisés, qui sont privilégiés par le pouvoir. À partir de là, il leur est indispensable et nécessaire d'avoir une structure médiatique qui soutienne et qui leur servent de défense na bouclier par rapport am'zay attaque mety ahazo azy ary ahafahany miaro ny bonne na ny surtout mauvaise action zay ataony. Eo zany le zavatra mitranga hoe afakafaka ao hivaly ny tenin'niseko io. Tsy fantako aloha inona ny tenin'niseko fa ho resahantsika mba alefaso eo soraty hanaovy résumé. Ka zay zavatra zay zany tsara ho fantatritsika malagasy hoe raha ohatra fotsiny zao hoe ny ao a Madagasikara de hatreto aloha, hatreto dia rahabe indrindra dia anankiroa no titre journalistique na titre ana média, dikany hoe titre ataoko ny hoe Midi Madagasikara na Express na ohatran'izany, fa ndao ataontsika hoe orinasa zany, manoratra na miteny any amin'ny aina aman-jery tsy ao anatin'ny politika fa manana ny indépendance-ny total dia lazaintsika am'zany Midi Madagasikara sy ny La Gazette de la Grande Île. Jusqu'à la preuve du contraire, tsy manao politika ireo olona ireo. Kanefa na izany na zany tsy midika koa zany hoe tsisy resa-bola am'resaka Midi Madagasikara na am'resaka La Gazette de la Grande Île. Ajanony zany le teny hoe les journalistes sont des gens vendus, que ce soit indirectement, que ce soit directement, dia tsy maintsy misy ny resaka resa-bola. Itsika eto amin'ny atsika eto zao de mety hitantenareo hiteny hoe donc nenao zany mety misy resa-bola. Eny tompoko, misy olona manampy indraindray hoe ohatra mba mahafinaritra ara nga le zavatra ataonao fa ty mba andefasako anao 10 €. Ka ataonao ahoana moa nandahan'le olona 10 € nalefany? Zay ny zakany ary tena araba-soa araba-tsara raha ohatra misy olona na tokon'olona na groupin'olona hoe afa-po izy mba hampatonga an'le indépendance an'le émission antsika hoe tena ho indépendant. Mba ialana amin'ny hoe any aoriana any mety misy olona hanao publication, hanao publicité eto amin'ny fandaharantsika dia mandoha vola par éthique et par respect de la déontologie, ireny olona ireny dia tsy azonao tifirina na lazaina ny secret-any fa raha fantatrao ny secret zay tsy mety ataony dia antsoina telefônina mangina izy hoe mba hajanona io fa tsy mi-correspondre amin'ny valeur arovanay. De eo miankina am'le titre io na miankina am'le journaliste io na miankina am'le patron de presse hoe zalahy kosa efa mivarotra rongony, efa mivarotra cocaïne, tsy mety amin'ny valeur zay zaraintsika zany, donc lavina am'zay ny publication, ny publicité zay ataony, zay ny mahatsara ny hoe indépendant. Par contre ny amin'ny hoe misy patron de presse ohatra hoe ministra izy, patron de presse ohatra hoe naman'ny ohatra zao ny rahalahy Edgar Razafindrava, manana ny zavatra arovana izy par rapport amin'ny imaginy. Ohatra Andriamatoa Mamy Ravatomanga, be dia be ny resaka momba azy ary anisan'ny olona tena hoe vulnérable izy, de manana titre, manana média maromaro izy, ary anisan'ny olona manana média maromaro mihitsy izy manerana an'i Madagasikara, hatrany amin'ny télévision ka hatrany amin'ny fanaovan-gazety. Zany hoe matetika zany
les nouvelles an'ny filoham-pirenena observateur izy zay, raha tsy diso ihany koa, de ao koa ny mpanao politika sasany manana télé, manana radio, ny tsy manana angambany am'zao fotoana zao, angambany Andriamatoa Rajaonarimampianina angambany. Satria efa may le teo amin'ny ino ty izy teo amin'ny teo Akorondrano, ny IBC na ny Dream In na tsy anazy fa le olona ao ary andeha hanao candidat, iza moa tsy haiko ny anarany, c'est un illustre inconnu d'ailleurs, dia ohatraohatran'izay zany hoe eo zany no mipetraka amin'ny fanontaniana hoe ireto patron de presse reto zany, inona mampiazakazaka anazy ireo? Hiditra amin'ny fanaovan-gazety, asa fanaovan-gazety, dia mazava be fa iarovana ny intérêt, surtout ny intérêt vaky. Ary indrindra mba ahafahana minoyer ny poisson, si l'on peut dire, ny trondro amin'ny trondro tsy mety raha ohatra hoe misy zavatra tsy mety ataon'ireny olona ireny. Tahaka an'izany ny hoe, ary izay mahatonga an'izy hoe ity resaka Andriamatoa Lola Rasomahary sy Naina Andretsitoaina ity, de mety hiteny nareo hoe Naina Andretsitoaina ve fa baibla be ohatran'izany. Attention, mba iarovana ny zavatra tsy mety ataony, ohatra tahaka ny attaque ataon'ry Clémence, de mila ny support médiatique izy. Afaka manao blocage, afaka manao lobbying amin'ny presse rehetrarehetra zay akamana izy hoe tsy mivoaka amin'ny gazetintsika i Clémence, fa any amin'ny mety gazetin'ny opposition izy no mivoaka, tahaka ny hoe ry Tia Tanindrazana, tahaka ny hoe ry tsy fantako hoe maromaro na any amin'ny télé, any amin'ny télé an'ny opposition izy no mivoaka, ohatrohatran'izay le fandehan'le zavatra. Ka manana ny arovany reo, ary tena mahakarary an'ireo mihitsy raha vao ohatra hoe voakitikitika ny intérêt-ny. La différence ny indépendant. Ny indépendant zany tsy de hitanao loatra hoe ahoana ny ikitihana azy, satria izy tsy manana contrat amin'ny fanjakana. Za zao raha enjehanao na ataonao toy ny inona raha mety ny zavatra. Bonsoir Cyril, tu vas bien? Oui, on s'appelle après. Cyril, c'est un vaza gaste d'ego. Izy no vaza nitondra taxi Bruce voalohany indrindra tany amin'ny faritra avaratra, tany Dego, fa am'izao fotoana izao izy efa tia andafy. Nanambady gasy izy ary niteraka gasy. Salut Cyril, on se rappelle après. De eo zany manana ny arovana izy ary tsy tatan'ireo mihitsy raha ohatra kitihana na resahana ny intérêt-ny, fa mety vitan'ireo olona eo manakandra anao amin'ny zavatra ohatran'izany. Ary eo nefany ny mahasamihafa le misy patron de presse zay misolelelaka, milalao na manana privilège any amin'ny politika sy ny indépendant. Ny indépendant sarotsarotra ny manenjika azy satria izy tsy lié amin'ny fanjakana, tsy manana contrat amin'ny fanjakana izy, ary tsy manana fifanarahana amin'ny fanjakana ka ahafahanao manenjika hoe ianao nanao magotatsy na ianao manao magoitary. Satria ny resaka domaine surtout ny fanaovan-gazety, presse soratra zany, dia matetika betsaka ny zavatra tsy andaovana taxe. Inona ny tiako hatongavana? Raha ohatra hoe mandinika ianao zany ka tena hoe mijery ny tantaran'i Madagasikara akaiky fotsiny no zaveko amintsika zany hoe nanomboka tany amin'ny ohatra raisitsika la gazette zany de la Grande Île. À peu près 20 taona teo nisiany la gazette de la Grande Île, zany hoe tao anatin'ireny événement ny 2002 reny, rehefa nanapa-kevitra tamin'izany fotoana zany ny olona maromaro fa Lola Rasomahary moa ny tonga de sa hoe andao rangaha taina am'izay fa efa tsy mety intsony ity ataony Ngara-Valomanana ity. Vidy avion izy de zay sitrapony, tsy mety aminy fivarotan'ny olona menaka de gadrainy, tsy mety aminy teniteny eny Analakely na eny amin'ny 13 mai de samboriny,
Miantra an'izany zay nareo maro nareo tanora satria 20 taona ty aoriana no tsy mahalala an'izany. Fa raha manao hevitra ianao, tonga de voasarika am-pandriana vao maraina. Zany hoe raha tianareo zany mbola tsy niova firy ny firenena zany e. Fa nareo am'zao fotoana zao, tsy de niaina firy an'izany zavatra zany satria am'fomba hafa indray nisehoany am'zao fotoana zao, mody hoe cybercriminalité, cyber zao hoe, cyber ceci et cyber cela. Fa tamin'ny andronay zany tonga de tsahoatsahoana eo, vao maraina ianao, amy 5 sasany maraina tonga de sarika am-pandriana, na eny am-pandala. Ny tenako aloha tsy tratran'izany, fa reo namana fampanao gazety tam'izany andro zany na mpitolona politika, betsaka ny tratran'izany. De nanapa-kevitra hoe ndao hanao gazety, fa za moa tsy nahasa tam'izany de tsy niditra aho, fa nisy tsy haiko 3-4 zareo no nanao tao, de iny de Aloala Rasoamaharo no teo am-devant. Ary anisan'ny olona nahasa izy tam'izany andro zany. Tonga koa ny période-ny fa tany amin'ny taona 1970 tany, de efa nisy nefa ny fomba fanoherana tamin'ny alalan'ny radio, ary indraindray ara télévision mihitsy tamin'ny alalan'ny radiontsika vao tam'izany, ary samby dokotra. Ary anisany nandray anjara tao anatin'izany fandaharana tam'radiontsika vao zany ny andriamatoa Aloala Rasoamaharo niaraka tamin'ny tompokolà Maurice Tsiavonana sy Pierre Oldera. De nitohy io tam'Zafy professeur Albert Zafy, nitohy tamin'ny Marc Miverina indray raha tsy iraka, de nitohy tamin'ny Marc Ravalomanana, efa nisy ny La Gazette, de nitohy io tamin'Anala Marc Ravalomanana de tonga Andriamatoa Andry Rajoelina, de mbola nitohy ihany koa io tamin'ny nanala ny karazana lobbying tsy ilatsahan'ny Marc Ravalomanana sy Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'ny 2012, ary mbola nitohy ihany koa io tamin'ny anisan'ny fanasorana an'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina, ary mbola mitohy am'zao fotoana zao. Raha zay trajectoire zay zany, ndray zay cheminement zay, ny la Gazette de la Grande Île fotsiny, azo adino fa tamin'ny taona 1972 dia nidoran'ny mpanao politika ny Madagascar Matin tam'izany. Zany hoe mivarotra ny ainy zany ny mpanao gazety rehefa tao ny côte. Fa izao ny lesona tsoahana ao anatin'izay resak'izay ary nahatonga anahako zay le cheminement sy zay parcours zay na izay lalana tantara fanaovan-gazety zay, dia maromaro ny mpanao gazety zay lazaina zay tena raha tena tiana ny milaza azy hoe indépendant, tsy momba ny antsy, tsy momba ny ery, fa zay manao ny tsy mety de tonga de mivoaka la une ery am-devant ery. Aleo zay hazava tsara, ny antsoina hoe indépendant de tsy hoe andeha akamakamaky ianona, tsy maintsy misy foana aloha ny petites influences quelque part, fa iny à la limite dans l'ensemble c'est moins visible que ny hoe fanoherana directa amin'ny fitondrana na ny mpanohatra ihany koa. Fa matetika ny fitondrana no tena la cible-ny na hoe cible-ny gazety na ny fanaovan-gazety mahaleo tena. Ary am'izay fotoan'izay, am'izay le hoe izy maka ny satria ny zavatra marina de zao, ny mpitondra na mpanao politika malagasy de tena sport national ho an-dralahy ny miady seza sy maka fitondrana. Zay vita ihany, fa tena sport national ho an'ny mpanao politika malagasy ny fangalarana sy ny fanodikodinana ary ny manan-karena tapoka sy vetivety ao anatin'ny volana vitsivitsy fotsiny de efa mahavita trano be
efa mahavita manana tômôbila am'lehibe, efa manana vady maromaro, ary lasa tsara tarehy be amin'ny fomba fiakanjo ramatoa, misy minisitra zao ohatran'izany ao, igagana mihitsy am'lamaody, nefa taloha toa ohatran'ny taomba tsy de ahoana akory, igagana mihitsy am'fananana fandefasana vady mianatra any an-dafy, ny fihetsiketsehana ny trano be vita, ny ministra vavy, ministra lahy, olona miasa any amin'ny directeur miasa any amin'ny impôt any satria ny tena mampidi-bola manko ny impôt sy ny douane sy ny trésor, ny finance, ny fanodikodonana de tout genre zany e. Fa ireny zavatra ireny nefany tratran'ny mpanao gazety foana matetiky. Na le izy tratran'ny mpanao gazety mialoha, na le izy tratran'ny mpanao gazety aty afara. Zany hoe rehefa ato anatin'ny tolona zany ireto karazan'olona, tena miala tsiny tompoko ary fonako ny miteny hoe totakely, dia tena tiany ary tena mahafinaritra azy ny lelaka amin'ny faladian'le olona angamba sisa ny tsy ataony. Tantaraiko zavatra nareo, tao anatin'ny olona anisan'ny nanohana ara-bola, ara-pitaovana, eny fa na de fianarana ary, hoe ndana mianatra any Maorisy, misy minisitra vavy ao anatin'io gouvernement io. Vavolombelona zany Lola Rasomaharo, i ramatoa Georges Maitso. Ny tenako sy olon-kafa ihany koa mbola velona Fidelina Razarapery iny, malala an'izany. Fa mba nahalala ny saotra hoe ny saotra ry reto fa anisan'ny nanampy anareo hoy ramatoa Lalatina Rakotondrazafy. Fa rehefa milaza ny fanarahana tamin'izany fotoana izany de hoe ametraka fomba fitondrana mendrika ho an'ny malagasy rehefa ratsy izay ka tafiditra ao anatin'ny fitondrana. De izy zany no natosika teo hoe bon mba mety raha ohatran'ity kialakely ity no tonga ao satria volavolainy. Tena tsy afenina aminareo fa mbola tômôbila ny olona efa mitaingina Mercedes, ny olona efa malala an'izany atao hoe arena. Lalatina vao mbola tanora manano bohatra, mbola vao R5 ny tômôbiliny tamin'izany, ary mipetraka tery Ambomirary tery. Samby malala an'izany daholo ny rehetrarehetra hoe raha nareo angamba nahita Lalatina Rakotondrazafy tamin'izany andro zany, ho an'izay malala, de hozy nareo hoe ohatran'ity ve ny andehan'ity kialakely ity de nisy nanampy, de lasa ohatran'ity, lasa ohatran'ity, lasa ohatran'izao. Reo zany reo olona reo ny lelam-paladian'ireo ho sisa tsy nataony fa ohatrany hoe Andriamanitra kely aminy ireo olona reo, ary anisan'ny olona nanao be taminy Andriamatoa Lola Rasomaharo. Zaho manokana aloha de ny zavatra hitako n'inona tsy hifankazahoako amin'ny politika an'Andriamatoa Andry Rajoelina fa tsy hoe miady zay mianaka. De ny zavatra hitako fisaorana seho an'ny Lalatina navoaka an'ilay inona tery amin'ny gazetiny tsy olana amiko zany satria lalàna ny fanaovan-gazety ihany koa zany. Rehefa manao ny tsy mety satria zany koa ny eto de avoaka. Fa tsy manakana ny fifandraisan'ny maha-olona zany hoe tena mba misaotra anao raha nadafa mba nanampy ahy ianao tamin'ny parcours. Tsy indray mandeha no indroa eritreretinareo zany hoe manao programa izy, manao planina, drafitra manonga-panjakana, ianao tsy au courant. Ianao tsy au courant. Fa efa miantso ny namana any anaty réseau efa bainina. Ary isaorako angia Charlie mihitsy zany. Charlie manko, Charlie, amin'izao fotoana izao tsy de salama izy, zavaka ho anazy tsika mianakavy, dia izy no miantso hoe sarotra ho anazy zoko be ny hisambotra anao, fa miala any ny baiko hoe hotsamborona ianao, fandana zoko be mitsoaka. Ry Lalatina no manao coup d'état
any ambadika any ny tena tsy malala. De ny tena amin'io hoe namany. Raha lalatiana no manaratsy ny fitondrana manompo, manao zavatra acte véhément et indigne tamin'ny fitondrana ny Andriamatoa IR Rajaonarimampianina, ianao koa ny volanao amina miliara bloqué any amin'ny finance no ny zavatra ataony. Ianao mampianatra hoe journalisme mba hoe tsy mipetraka, tsy mibasé amin'ny haine, tsy mibasé amin'ny hoe iny ianao andeha hanompanompa olona. Fa zao mivaly an'izany zavatra rehetra zany de ny zakany namainy tena dégâts collatéraux hozy izy ny filazantsika azy, tsy maninona zany. Zany hoe ny fanaovan-gazety zany dia mila mafy ary mila mataty ny fanaovan-gazety indépendant zay tsy manana objectif politique. Hoe ndeha haka toerana, hoe ndeha hanao ministra, ndeha hanao dirikaby, na hoe ndeha hanao ambassadeur. Iaho manokana aloha miala tsiny tsy mi-intéressé anahy no ataonao ministra zany, za baikobaikoinao tsy mety amiko zany. Za fa zatra mibaiko, ka zany tsy intéressé am'zany aho. Ary ao anatin'le tolona voamenga zany reto olona reto, nandraisako ka lalatiana zany, tany amin'ny opposition izy tam'zany, milelaka amin'ny faladiany lola angamba sisa tsy ataony, milelaka amin'ny faladiany zany hoe Fleury Rakotomalala sisa tsy ataony. Zany hoe naman'ny mpanao politika zany ny mpanao gazety. Alohan'ny tao hoe ny mpanao gazety tam'zany satria ny tenako nilaiko ny fiarahana tamin'ny mpanao gazety satria io koa zany karazana hoe curiosité intellectuelle dia nilaina ary tsy fotoko koa ny nanamako an'ireo hoe ry Maurice Tsiavonana, ry Arfide Ramanandrabe zay plus ou moins taizako moa, ry Lola Rasomaharo, ry James Ramarsson, ry Frank, ry Salomon, ry izy ty Tokla zo tao amin'ny izy teo Midi Madagascar, Andria Mialson Simon, olobe daholo zany, ry maromaro e. Ry Zanora Mambazafy reny ngamba tsy namako satria tsy haiko koa zay tsy namako azy. Ry Zafila, ry Jesy Mpanjaka Rabe Laolao, tsy tena hoe par de manière contextuelle na hoe favorisé par le contexte angamba ny nampinamana azy. De naman'ny mpanao politika, mpanohatra ny fanaovan-gazety indépendant ao anatin'ny tolona. Zany hoe tous les opposants zany namangialola Rasomaharo daoly rehefa ao anatin'ny tolona. Ary ny tena zavatra grave de zao, ireto mpanao politika malagasy par rapport tsy hoe mandoka ny opposition tamin'ny andron'ny professeur Albert Zafy aloha za, tsy de fiteny manko le hoe opposition intelligente, tsy fiteny zany. Efa nahitsy ny nga Rocard zany ary nahitsy ny nga Jean-Pierre Raffarin koa hoe tsy mi-existe zany. Fa zao raha hitena hoe opposition plus ou moins réfléchie sady efficace de tamin'ny andron'ny Andriamatoa Albert Zafy satria ny zavatra tenenina rehetra dia tsy maintsy illustré amina preuve. Mpanohatra tamin'izany Andriamatoa Hery Velona Ramanantsoa, José André Nolson, Lola Rasomaharo, Simon Andrea Mielson, Malala Zo, Hery Zo Razafimaleo, izy ty premier ministre Pascal Rakotomanga. Zany rehetrarehetra zany nizandriny indrindra tamin'izany dia Fleury Rakotomalala. Reo olona reo
tsy mamoaka zavatra ireo raha tsy misy illustration, c'est-à-dire soutenu par des preuves. Ce qui fait zany tamin'izany andro zany dia c'est l'opposition qui fournissait les renseignements, les informations, les preuves pour les journalistes. Depuis quelques années, qu'est-ce qui se passe? Pour vous dire et pour vous démontrer, à partir de 2002, raha renao mahita mpanao politika, ary zay ny apprécieko ny zavatra nataony Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina, Andriamatoa izy ty izy teo Tsaranazy, ministra Tsaranazy taloha. Démontreny Tsaranazy, ny dénatureny les calculs an'le autoroute nataon'ny fanjakana hoe zao, tsy marina io izy ary tsy mitombina. Ny sotenavany tamina calcul arithmétique fa ce n'est même pas mathématique. Nazavaina Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina hoe aiza ho aiza tsika amin'izao fotoana izao. Nentiny ny preuve navoakan'ny FMI, ny rapport statistique no filaza azy Andriamatoa Manda fa tsy pourcentage ny rapport ny statistique à travers ny étude sy ny analyse nataon'ny Banque mondiale sy ny FMI no netiny teo ambony latabatra ary nazavaina hoe ato areto misy amintsika amin'izao fotoana izao. Zany hoe rehefa nanomboka taty amin'ny tsy de manan-tsaina zany no mitantana amin'ny firenena dia tena ny ilaina ny asa fanaovan-gazety satria ary teo nanomboka teo ho an'ny Madagasikara manokana no nanomboka ny napsio ny fahaizany fanaovan-gazety indépendant takany hoe Midi Madagasikara sy La Gazety normale be raha ohatra hoe ny Midi Madagasikara sy La Gazette de la Grande Île ihany no be mpividy ao a Madagasikara, troisième angambany ny Hebdo na ny Express après, satria ny antony de zao, ireo fanaovan-gazety ireo ihany no manao ny asany amin'ny fomba hitsiny amin'ny andavany ary au moins mba raha ohatra hoe 10 points ny maximum amin'ny resaka hoe analyse pertinente, impartiale, de au moins mba tonga eo amin'ny 7 na 8 ry zareo, fa ny ambiny ankoatran'izay tompoko de miala tsiny fa tena hoe promotion an'le tompony na les patrons de presse hany ka na de efa tsy mety ara de hoe comme il disait l'expert dimanche hoe ils croient en leur mythomanie. Inondralahy ve ty miala tsiny resakety de inondralahy. Zany hoe iverenako le renana zany hoe ao anatin'ny tolona zany de takanahy zao efa fantako mihitsy hoe tony olona tony rehefa tonga amin'ny fitondrana izy de lasa ho fahavaloko. Tsy indray mandeha angamba ny teny anareo an'izany hoe problème anie de zao e, rehefa eo amin'ny fitondrana nareo atoro tenenina de fahavaloko daholo, fa rehefa vonareo de lasa namako. Zay ny zavatra mitranga ary zay ihany koa no manjoany Ngalola Rasomaharo io. Tamin'ny andron'ny miala tsiny amin'le fitenenana hoe nanoherana, fa le izy anie tsy fanoherana. Zay manko le tena hoe nuance am'le zavatra mitranga zany. Midi Madagasikara tsy mpanohatra, La Gazette de la Grande Île tsy mpanohatra, fa milaza ny zavatra atao, milaza ny zavatra tsy mety ataonao, ary milaza ihany koa izy ny mety rehefa mety no ataonao. De eo le izy zany hoe lasa mpanohatra ianao rehefa milaza ny zavatra tsy mety ataon'le mpitondra. Ohatra zao hoe ahoana fotsiny zao moa volamena efa 2.3 kilao manjavona ao anatin'ny coffre-fort ao anatin'ny ministera. De ny filazana an'izany ve hoe ny ministra Ravokatra, ny premier ministre zao ny teo, de ianona ny teo, ny passation nataon'izao, toutes les narrations, sinon l'article relate les faits. Fa avy eo lasa fahavalon'le olona voasoratra ao anatin'le article
le fanaovan-gazety. Ary nanareo mpanaraka reo ary nanareo mpamaky n'ireny gazety reny koa dia tafiditra ao anatin'izay manipulation ataon'ny politika izay sy ny mpanao politika izay hoe Fleury Rakotomalala zany la gazette de la grande île zany indraindray midi Madagasikara koa mitapy express koa indraindray midegany. Na ianareo ara lasa mifavoriser an'le acte tsy mety na le malversation ataon'le mpitondra. Sans compter moa ny manipuler amin'izany zavatra. On peut apprécier, aimer les journalistes pendant ao anatin'ny combat, le mpanohatra. Fa rehefa tonga eo amin'ny fitondrana izy dia lasa ennemi ary lasa fahavalony ny mpanao gazety indépendant izay manao ny asany amin'ny filazana marina sy ny filazana ny zava-misy. Zao ilazany marina, ilazany dotiko amin'le resaka autoroute rehefa avy eo à travers analyse journalistique par voie de droit, par voie légale, par voie juridique et par voie de procédure qui sont loin d'être respectés et qui m'amènent à conclure, ouais, le doute est manifeste. C'est les années. On peut détester. On prend le cas de Leonora Somary satria misy resaka fanagadrana manko mialana. Ary voanengo io zavatra io dia ny tenako mihitsy ny antso azy hoe Lola hogadrain'ireo bandireo ianao Za nga matahotra an'izany izy loatra. Ary marina ny azy, inona moa no tokony atahorana ka izy il n'a rien à se reprocher. Za mihitsy ara ozy nangataka hoe ho convoquena any amin'ny Bianco, ary efa natsoka ny Bianco hoe convoqueo fa une condition convoquena koa nainy. Dia redéclenché daholo reny dossier mivoaka reny. Aiza le enquête momba ny samy film. Aiza an'izao, aiza an'izao, aiza an'izao. Andrehetr'izany zany misy olona ary zay ny force ny indépendant zay. Ary zay ny inviteko amintsika rehetra hoe raha misy ny aza atao mihazakazaka ny mpanao politika andeha hiresa-bola amin'le gazety tianao na le indépendance an'le journaliste tianao. Takany hoe Mediapart zao. Tsisy groupe Bolloré ao, tsisy groupe Total ao, tsisy groupe fa dia olona no mandefa 2 € 3 € na abonnement na 10 € ka ny tenako manokana zao dia tiako ny asan'ny Mediapart dia indraindray mba manao 5 € fotsiny ara dia efa bienvenue. Fa ho antsika malagasy zany marary amintsika zany hoe iny mba handefa ny tsy fantatrareo anie dia zao ny fanaovan-gazety ohatran'itony anie ohatran'itony ataoko tellement le olona marary rehefa tratran'ny marina izy nefa izy ao anatin'ny sehatry ny politika itony fanaovan-gazety itony voafantatry ny hoe liberté d'expression ary ny le peuple a le droit de savoir. Dia mizara an'le vaovao ianao dia misy olona voatotoana dia mitory ianao. Tsy zaka ny budget an'itony fandaharana itony ny fitoriana aty andafy aty. Dikan'izany ny tenanao mihitsy ny mamoaka. Miala nareo sao dia mieritreritra hoe ty zavatra atao eto ity gratuit. Misy vola mengy ity na nipehana ny avocat fotsiny ara. Ny avocat efa mahatratra hatrany amin'ny 8 000 9 000 €. Isaoran'Andriamanitra mba misy olona manampy tena hoe tena reny olona ireny zany tena jamais nametraka imposition hoe zao kosa tsy maintsy ataonao na zao tsy maintsy ataonao fa nanampy ankitso-po ary isaorana tena isaorana be. Kanefa ianao tsy afaka manararoatra koa. Dia dikan'izany tsy maintsy ny budget-nao ato anatin'ny tokantranonao mba ahafahana mifampizara aminareo no zaraina amin'izany. Dia torak'izay koa mahazo an'ireny le olona any Madagasikara ireny. Tsy moramora anie ny menace mahazo an'ireny mpanao gazety indépendant ireny. Tsy afaka raha maka garde du corps ianao, garde du corps miara-mila ny dralahy any.
mety iny ihany no hamonanao ao, iny ihany no tsikilo anao ao. Dikan'izany ianao mi-assurer ny sécurité anao. Zay zavatra raha ohatra ianao sanatria zany, raha ohatra ianao manao an'itony asa itony ka tena indépendant, tsy manana objectif politique, vous avez intérêt à avoir les reins solides et le dos solide. Satria non seulement lay izy mandeha pression, mandeha menace ary misy vola ihany koa manaraka. Rehefa ao anatin'ny combat takan'izao de za zao maromaro ny namako. Surtout ny mpanao politika, mahafinaritra anay ny zavatra ataonao. Et moi je ne suis pas dupe, je suis désolé. C'est parce que en parlant, en disant, en narrant, en informant le peuple par rapport aux malversations plurielles ataon'ny mpitondra na ny zavatra tsy mety ataon'ny mpitondra de indirectement anie za miservir manome ary zay no tiako avoaka tery aloha tery hoe manome argumentaire ho an'ny mpanao politika. Raha tamin'ny andron'ny Ratsiraka aho de hoe izahay mpanao politika tamin'izany, tsy afenina fa nanao aho tamin'izany, na de tsy membre ny Aremara, no manome an'le argumentaire, manome an'le dossier ny fanaovan-gazety. Fa am'izao fotoana izao ny mpanao gazety satria ny mpanao politika malagasy de miala tsiny aho fa Kamla laisana. Kamla ny mpanao politika malagasy fa zao lava tenda ohatran'ny zirafy fotsiny. Tsy mbo misy mpanao politika malagasy ka hoe iny andeha hanao recherche, iny andeha hanao hoe ity misy dossier tena efa vita recherche ty Fleury, efa vitako tena bien cerné ty dossier ty. Mais c'est à vous d'assembler les pièces manquantes. On n'a pas des politiciens qu'on puisse appeler vraiment des vrais politiciens actuellement. Et ceci dans tous les niveaux. Raha mbola Madagasikara no resahana. Tena miala tsiny amin'ny teny an'izany. Tsy mi-sous-estimer anareo fa ny citeko teo ny olobe, ny olon-dehibe. Hitako tamin'izany andro zany hoe tsy miteniteny foana raha tsy hito ny document. Tamin'izany andro zany zay isan'andro mamoaka dossier ary scandale daholo. Reny filamiko reny nataonay satria ny tenako zao no mitondra an'le izy rehefa vitan'ny José ambakin'ry Pascal ry anina ny tena moa mihaino eo zany satria ny tena tamin'izany aho mbola boy kely fa tsy miteny tsy midika akory hoe dondrona aloha fa mihaino mianatra. De andany am'izay ty aterinany amin'ny Ngia Simon André Mialson, efa maty moa izy tamin'izany. De aterinany aminy ty navoaka am'izao, ty navoaka am'izao, ty navoaka am'izao de tamin'izany ny tena responsa satria efa kely mba nanambola de team budget. Fa tsisy zavatra tenenina raha tsy misy proof. Am'izao fotoana izao, inona ny zavatra mitranga? Inona ny zavatra mitranga raha ohatra resaka le automobile fotsiny? Le resaka hoe mitifitra. Alors on va parler un peu de ce truc-là. Pour conclure aloha zany de zao hoe naman'ny mpanao politika, ny mpanao gazety indépendant rehefa ao anatin'ny tolona. Ito zao raha nabavy Arifin Rahelsoa dia naman'ny mpanao politika ianao zao. Fa rehefa tonga amin'ny fitondrana izy de za miteny aminao fa manomboka misonné libre io ary tsy raisiny ary raisiny de ataony ianao hoe atsoka anao rehefa avy eo nefa anao ilaza aminy hoe misy tsy mety monsieur le président ny ohatran'izao misy an'izao. Fa zao anao mihaona amin'ny mpanao politika tonga de voaray anao tout de suite. Na izy mihitsy mitady anao era Madagasikara. Indraindray raha mody meny anao hoe zao andana raka vakansy. Zao zay ny conclusion zany hoe namana ianao rehefa mitolona izy. Fa rehefa tonga amin'ny fitondrana izy ka mamoaka zavatra tsy mety ianao na miantso azy hoe lalatiana tsy mety ny zavatra nataonao iny. Na ohatran'izao. Tonga anao de raisin'ny fahavalo ary tsy raisin'ny intsony ny telefoninao fa baibay ianao. Satria ao ambadiky iny zavatra tsy mety ataony iny, misy mety ao amin'ny paosiny, na misy mety ao amin'ny politikany, na misy mety fanamafisana ny plasiny. Resahantsika kely le resaka Nainandriatsitoaina. Mbola ahafahako miteny anareo hoe cinéma iny.
Ao le toerana nisy an'le fanaovana nanaovan'ny Trangano le zavatra de teny Ilafy. De mba lazao amiko eo reo olona, raha mitsoky an'i Ilafy ve, na hivoaka aty Ambodifotsy, na andeha hoe hivoaka any Ambatobe, ary io koa miankina am'le toerana hoe aiza. De le fitondram-panjakana manko ny hazakazaka hoe manameloka ny herisetra. Aza adino fa mpitondra fanjakana Andriamatoa, Naina Andriantsitohaina. Izy zao no niteny hoe skotera. À l'unanimité ny olona maro no teny hoe ko naninona tsy tonga de nenjehana de nidonona teo fa raha jerena an'io lalana io tsy afaka mandeha mafy le skotera. D'1. De 2. Tena mesure élémentaire. Atsovy aingana ny SEG, atsovy aingana ny SEG mba hisaisira an'ireo le brigady manodidina ny Ilafy hiboucler ny lalana ivoahana aty de hisamborana an'ireny Ray Masivaly de tratra. Fa naninona no tsy natao zay? Totrany tsy naheno an'izany aho. Procédure pourtant élémentaire. Et le GDC, au moins il y en avait un, il sait tout de suite et il sait, pas tout de suite, mais il sait dans les procédures hoe ny zavatra ohatran'izany tonga dia bouclena ny issue, sécurisena ny lalana zay mety ivoahan'iny tsoky iny ahafahana misambotra azy. Fa naninona zay tsy natao? Naninona zay tsy natao? Tsy natao satria cinéma le izy. Za manko rehefa nahita ny filoham-pirenena nanao an'izy nanameloka hoe io fa nanameloka. Nanameloka koa Andriamatoa Ravatomanga, nanameloka koa reto mpanao politika hafa toy aho hoe mba manana capacité d'analyse ary ve reto bandy reto sa ahoana e? Mba nanameloka ny Kongo ve nareo? Nanameloka an'ireny le maty tanitilera Maitrano sy ny karazan'izay? Totrany tsy nahita desantina tompon'andraikitra ambony aho ankoatran'ny ministry ny défense sy ny ministry ny sekretera ny ino izy teo SEG na ministry ny polisy aty andafy aty vao misy sanatria ohatran'ireny hoe fatin'olona 5 enina tonga de le filoham-pirenena mihitsy ny tonga eo. Tsy maintsy adiny 5 na adiny 9 fa tonga de urgence. Iny io tsy fantatro io na cinéma fa tonga de misy mampijabaka le filoham-pirenena. Zay no mahatonga an'le olona mieritreritra hoe na le cinéma ary zany tena sahako miteny anareo fa raha manao sondage tsika miteny zao 7 isan-jaton'ny malagasy hiteny hoe cinéma iny. Naninona moa tsy natao le bouclage e? Ny cernena, ny sécurisena an'le toerana. Le SEG aza mbola vava be amin'ny resaka ikongo raha izy hono dia tsy tia fidanitra no nataony fa tonga de nitongotry ny olona no nitifiriny. Benjamanitra no inona koa zany? Marary be ny an-dohako mihoatra SEG ve no teny an'izany? Ohatrany tsy mahampino ahy fa olon'Andriamanitra le rangahy iny a. Izay zany raha resumentsika ny zavatra hoe tokony ho fantatritsika malagasy adinono ny resaka hoe ny fanaovan-gazety tsisy resa-bola. Indrindraindrindra fa ireny hoe soi-disant lanceur d'alerte zay manana tanjona politika, eno tsara ary mitombo lany tsara ny sofinao fa tsy hoe faly fotsiny ianao am'le resaka sensation na le fasciné am'le zavatra tenenin'le olona anao. Merci am'le confirmation de tena mba loza zany teninao zany SEG. Iaho manokana de ny estimé anao fa raha zany kosa navoakanao hoe
tofirinao amin'ny tongon'le olona, ohatra mba tsy mety zany sely a. Tena mino aho fa ho retirenao zany teninao zany ary hiala tsiny ianao satria ny fahafantarako anao de olona manam-pahendrena. Mba miangavy re tompoko, retireo io teninao io satria manahirana be io a. Manahirana io a. Tsy hitako zay mahasamy hafa amin'io amin'ny trapotrako zato arivo a. Dia mpinamana ny mpanao gazety milaza ny marina sy milaza ny zava-misy rehefa ao anatin'ny tolona ny mpanao politika. Fa lasa fahavalon'ny mpanao politika ny mpanao gazety milaza ny marina sy milaza ny zavatra misy na ny zavatra tsy mety ataon'ny mpitondra rehefa mitondra ry zareo. Izaho zao de mahafantatra. Mahafantatra. Tao anatin'ny tolona tamin'izany atao 2009. Ary zao a, parenthèse, samy malala tsika fa mpinamana Ngalola Rasoamanara sy Mamy Ravatomanga. Zao fantatry nga Mamy Ravatomanga tsara fa tsy androany ny ilany an'i Lola Rasoamanara fa Rapitso. Fa ratsy zay izy miboridana. Tsy eo amin'ny fitondrana intsony Rapitso. Araky ny teneniko anareo hoe, hoy nga Bob Marley hoe tsy misy olona farany mahantra indrindra ozy ny olona manan-karena amin'ny vola. Tsy manana harena afa-tsy ny vola. Mahantra ozy izy ny olona manan-karena afa-tsy ny vola. Non, ahoana moa firazana azy? Ny olona manan-karena amin'ny vola, manana harena, vola fotsiny ozy. Zany hoe akoatran'ny fanahy, akoatran'ny toetra, akoatran'ny fahaizana. Fa vola fotsiny ny harenany, akoatran'ny fitiavan'olona zany. Fa vola ny harenany dia mahantra indrindra ozy izy. Ary zay zavatra zay mampazava ny resaka hoe ny Rapitso nitsonjovin'le ry satria raha ho avy tokoa ny tsy mety Rapitso, mety Lola Rasoamanara sisa ny manavitra azy. Mety ho entre guillemets, fa tsy voatery koa nefany satria tompon'andraikitra amin'ny zavatra nentina ataony Andriamatoa Mamy Ravatomanga ary tompon'andraikitra tamin'ny zavatra izay nataony rehetra izy tao anatin'ny fiainana fiarahana tamin'ny politika na ny privilège amin'ny manamany ny filoham-pirenena azy. Zay angambany ny amin'iny mazava zay hoe adinoy fa tena misy resaka vola tokoa ny monde média satria c'est une structure de lobbying efficace. Cécile Ouzouladada.
Magnino fa za mitomany ozy a ozy oladada Cécile ny titre zay. Iresakitsika momba ny salama tompoko ahoana fijerinao an'io taona 2023 io raha ho an'i Madagasikara toe-karena politika. Efa nilazalaza an'izay a fa aleo aloha fa androany resaka ny autoroute tsika Tanata Matavy manjary déconcentré fa azonao alefa MP amiko Monsieur Dera dia ho valiko any amin'ny farany Ampatsimo any de valiko. Fa naizana zany lavabe zany fa tsy vitan'ny tora-po fotsiny. Mpanolotra fandarana Monsieur Fleury. Oladada merci André Nèvre Kotondrazaka. Monsieur André Nèvre Kotondrazaka dia mpanaraka antsika Mahafatra-po ary tenisaorana izy. Bon, le resaka anina aloha naizana zany satria ohatran'ny hoe mandoka ny La Gazette de la Grande Île foana angambany natao kanefa misy zavatra zao tsy madakoro ahako parenthèse fotsiny le resaka transparency internationale. Raha nahitsika androany de tena feno la-une iny zavatra iny androany. Iverenako iny amin'ny lakamisy na zoma kanefa naizana zany am'le hoe fausse accusation. Tena miala tsiny tompoko milaza aminareo fa ny transparency internationale zany tsy manao zavatra antsambany zany. Efa be dia be ny acte de malversation navoaka ny transparency internationale, soit izy mivoaka any amin'ny Mediapart, soit izy mivoaka any amin'ny Le Point na Le Monde na Le Figaro, na izy mivoaka amina support médiatique hafa hatrany amin'ireny New York Times sy ny Washington Post ireny.
Zany hoe tokony ho fantatry ny malagasy fa organisme international io. Ary ramification-ny dia tsy azonao eritreretina satria manana budget izy aloha, tsy afenina fa matanjaka ary afaka manao raha misy organisme international afaka manao investigation dia amina zavatra anankiray na amina zavatra maromaro ka manana budget amin'izany dia anisan'izany ny transparency internationale. À mon humble niveau, za manokana fanontaniana iray ihany ny apetrako fa tsy hidirako lalina amin'iny fa azontsika verenana koa iny amin'ny zoma malakamisy. Fanontaniana iray mipetraka dia izao amin'ny gel zany satria eo manko le resa-bola ho teneniko anareo. Mainy endrimoanjon'ny zay tompona ndraiky amin'ireny sehatra ireny dia manao travail de lobbying dia avoaka lahionina amin'ny sehatry ny gazety zay hita fa mafimafy sy manana pertinence na percutance médiatique tonga dia mitraika any amin'ny vahoaka dia atao lahionina ohatran'ireny dia hoe mety misy hatramin'ny fitoriana mihitsy. Fanontaniana iray no apetrako ary tsy azon'ny gel ialana. Avy ao Madagasikara miainga ny letisia aty Frantsa ny destination ary mbola tsy nisy ohatran'izany hatramin'izay niainana teto ambonin'ny tany. Aleo mazava izay tsy mbola nisy an'izany raha resaka incoterm na hoe fifanarahana ara-barotra zay voafaritsy ny terme commercial ao anatin'le fifanarahana zay tsy maintsy manara-dalàna manaraka ny voie légale sy ny procédure légale. Avy any Madagasikara ny letisia ny miainga. L'exportation provient de Madagascar. Destination pour la France. Ny mandony vola dia ny importateur frantsay. Il est de forme, il est de principe, il est de fondement et fondamental que tout usufruit financier amin'izay opération anankiray izay hoe Madagasikara ny origine ny entana malagasy ny exportateur dia tokony any amin'ny banque primaire na tsy maninona ary hoe banque de premier ordre any Madagasikara no vola no paye. Na hoe ny compte de destination amin'ny paiement ataon'le acheteur frantsay. Eto koa mbola mametry am-panontaniana zany hoe le premier acheteur aty Frantsa ve dia tena frantsay tokoa sa distributeur izy aby no anatin'io, entre guillemets zay, le conditionnel est de rigueur. Fa là où cette opération n'est pas clean, où cette opération d'exportation est douteuse et un peu bâtarde, si l'on peut dire, la source de l'exportation provient de Madagascar. L'importateur doit régler auprès d'une banque de premier ordre, ou sinon, banki, c'est safidianan'ny gel any Madagascar. Rentrée et source de devise en Madagascar.
Fa maninona no any Maurice amina compte offshore no mandeha le paiement? Hein? Vous trouvez pas que c'est bizarre? Taiza teto ambonin'ny tany misy an'zany. Hoe mi-exporter ny tena tonga ianao de directement migadra. Tena teneniko zany. Io Andriamatoa hery velona Ramanantsoa eo. Raha aty Frantsa ianao manao an'zany hoe mi-exporter, fanafody ianao, de alefanao any Madagasikara, de any Suisse ny paiement, tonga anao de migadra. Voasambotra ianao ary minimum ianao 3 taona ny ampigadrana. Blanchiment d'argent zany. Eto zany de misaisira filoham-pirenena hoe ahoana moa ny anankipinao am'masonao am'zany Andriamatoa filoha? Ahoana ny lalàna vaiza teto ambonin'ny tany misy an'zany tompoko? Hein? Hoe Madagasikara ny exportateur de Maurice no mizoira an'le devise en plus any amina compte offshore. Évasion fiscale. De am'zay rehefa aka ny volany zany reto le opérateur, exportateur, dia mbola miankina am'le administrateur le compte any Maurice. Ary misy frais aloha io. Ny tenako manokana tam'zany andro, aty Frantsa manko zany tsy azo atao hoe ianao résident aty Frantsa de manana compte offshore, tsy azo atao zany. Tsy azo atao zany. Tsy maintsy déclarenao hoe manana compte offshore aho any Dubai, manana compte offshore aho any Hong Kong, ty ny activité. Zay tsisy ifandraisany amin'ny Frantsa. Fa ahoana mihitsy le tsy miainga any Madagasikara, de miala aty Frantsa mivola de any Maurice no mandeha. Tsy problemana acteur économique zany, sa mety zavatra hafa angamba ty andrianay viteny. En matière de procédure zany tsy mety zany, tsy mi-colle zany. Lazaiko zavatra anareo. Ao Madagasikara ao de misy an'ny hoe mamoaka facture là, opération d'importation, 2 millions d'euros, 3 millions d'euros, 4 millions d'euros. Anana ny vola ao anatin'ny bankiny a. PN tsara io vidy devise izy. PN tsara. Hoe PN aloha zany le izy fa soi-disant tsy crédible les credoc na les lettres de crédit, LC, atao avy any Madagasikara. Zay zany le motif fa hoe any anay tonga de PN 100%. Lasa ny vola, tsy anjaran'ny banky ny manara-maso hoe tonga ve le entana sa tsy. Fa tsisy entana tonga ao, ny vola blanchi lasa mandafy. Satria miteny hoe ny gel manao an'zany a. Aleo azafy zay aloha fa misy an'zany ao Madagasikara. Ny vola lasa tsy anjaran'ny banque centrale mi-contrôler tonga ve ny entana tam'ty sa tsy ty. Fa régulièrement rehefa andeha hamoaka ny vola ny lalahy dia zay no ataony manova ny société izy a. De io Rainy Masivaly de manana 4 à 5 milliards, 10 milliards. Ariary zany teneniko zany a. De hoe zay hividy tracteur zato ohatra zao ianao zao. Falery le banque d'investissement de tonga de PN zao de zao. Tsisy entana tonga ao. Bon, resaka autoroute tanà Tamatavy. Amiko aloha le rony ihany no mividy azy aty Frantsa fa raha frantsay tsy sahy andefa any compte any Maurice zany fa tonga de mamay be. Voilà. Zao a.
Ilay autoroute. Laza miara-malala, fa tsy maheno tsika. Bon, andao on va refaire un peu l'historique amin'ity resaka autoroute ty. Andriamatoa Rajaonary Mampiana no resaka an'io voalohany. Ary tamin'izay fotoana izay, nivoahan'ny resaka concession. Efa nisy investisseur sinoa zay nahazo accord de principe ana concession ary nahazo accord de principe ihany koa ferme satria rehefa niona tamin'ny filoha Jinping Andriamatoa Rajaonary Mampianina tamin'ny fotoanany, raha diso zay azonareo HVM Disoina fa niteny Andriamatoa, nangataka Andriamatoa Rajaonary Mampianina hoe ity misy projet reto tafiditra tao anatiny ny eken'ny Andriamatoa Jinping tanà Tamatavy. Zany hoe raha mbola nanana atao fotsiny hoe roa taona zany Andriamatoa Rajaonary Mampianina de minoa marimarina nareo fa efa mety vita ny 80 kilometra tak'izay. Nahazo accord de principe io orinasa io ary nahazo tamin'ny fanjakana malagasy en vue ana concession ary nisy mihitsy ny antsoavy tamin'izay hoe zay anao manana eritreritry hiditra ny concession, anao ny lalana hiexploiter ny lalana tanà Tamatavy tanà autoroute. Dy sinoa io zany, ity orinasa sinoa zay tsy fantako aloha ny anarany, fa fantatro les groupes, non tsy les groupes fa les procédures. Nahazo accord de principe tamin'ny resaka exploitation concessionnelle sy ny financement tany amin'ny Exim Bank. Sinoa zany. Qui dit Exim Bank tsy mivoaka ny vola raha tsy anisany manaiky an'izany ny filoham-pirenena sinoa. Zay zany iny. Ny dikany hoe concession aloha hazava. Ary tokony hazavaina tsara ho fantatritsika rehetra. Exploitation en vue ana concession no natao tamin'izay andro izay. Ny resaka concession dia zao. Ny fanjakana no mamela ny infrastructure, zany hoe ny tany, ny lalana, arakaraky ny traçage, tsy manimba ny environnement, tsy manapotika ny zavaboary. Zany hoe misy étude lava be io satria ataotao fotsiny de hoe ty kano tsy ty kano de ty ny étude. Tsy ny fanjakana no manao ny étude ny tracé an'le lalana ataon'ny concessionnaire. Ny concédant zany eto, ny manome ny concession dia ny fanjakana. Zany hoe manaiky zany ny fanjakana fa orinasa Egyptiana na hoe tamin'ny andron'ny Andriamatoa Rajaonary Mampianina, orinasa sinoa no sady manao ny travaux, no sady manao ny exploitation à des fins commerciales ahafahany mamerina ny investissement-ny sy ny tombony amin'ny investissement izay ataony avy eo. Ny taona na concession matetika dia pas moins de 15 ans fa mety mahatratratra any amin'ny 5 amby roapolo taona mihitsy. Ohatra amin'izany ny aéroport'ny Ivato dia tsisy na ny ariary nivoaka tany anatin'ny kitapom-bola ny fitondram-panjakana malagasy. Quand on dit concession, il est de droit, il est de principe, eno tsara zany teko zany, il est de droit, il est de principe que l'État ne débourse point, ne débourse rien, même pas un centime. Zany hoe
ilay investisseur zany, na les concessionnaires na ilay exploitant, na les prestataires, zay afaka mi-sous-traiter jusqu'à hauteur de 30% am'le sous-traitance, am'le travaux, na ny exploitation, no mitondra ny investissement, ny financement rehetra. Tsy problema amin'ny fanjakana no hoe ahoana ny fandehan'ny vola sauf hoe origine illicite, avy amin'ny drogue na ohatran'izany. Satria tsy maintsy misy ary mipetraka ny enquête financière. Ary tsy maintsy misy ny karazana caution fees alohan'ilay investisseur disponible ao anatin'ny caissen'ny État. Satria une fois engagé, signé ny convention na concession entre concédant et concessionnaire dia engagé ny rototo. Fandraindray misy concessionnaire noho ny fiakaran'ny inflation na amina produit na amina resaka matériaux na matière première dia lasa tsy maharaka intsony le financement de tsy vita, bonita ty, tsy vita le projet de eo no mi-intervenir les caution fees amin'ny tany le fanjakana azy ary miverina ho an'le fanjakana na mety résolution à l'amiable izy am'izay fotoan'izay. Zany hoe ny procédure voalohany atongavana any amin'ny concession dia tsy maintsy misy ny consultation tompoko, sauf mivoaka tany amin'ny Conseil d'État pour des raisons de sécurité, de manière exceptionnelle, ny accepter ny Conseil d'État na ny CCM hoe tsy manao procédure de consultation nareo na appel d'offre. Afaka mamoaka an'izay ve ny fanjakana tompoko? Mangataka izay hoe aiza zay taratasin'ny CCM zay na taratasin'ny Conseil d'État zay. Tsy misy zay. Sako miteny eto fa tsy misy zay, matoa miteny an'izany de fa tsy maintsy mivérifie aloha. Tsy maintsy mivérifie aloha, ray zay. Zay zany de izy tsy maintsy misy consultation sy appel d'offre ary comparaison de prestations et de compétences. Pour ne pas dire d'expérience et d'aptitude et surtout de puissance financière. Fa tsy hoe entreprise même pas 10 kilomètres ny lalana goudron vitany. Eo zany no mipetraka amin'ny fanontaniana hoe de za totrany tsisy nahena am'zany consultation zany, fa ny zavatra fantatra misy olona nalefa se déplacer tany Egypte mitety une partie an'ity tany ity mitady société afaka hifanarahana amin'ny fomba rehetra. Misy olona fantatry zany hoe iza le olona dia société manana taille souple fa tsy comptabilité rigide. Différence entre une société taille souple sy ny comptabilité rigide de zao. Raha hitenanao hoe Colas rigide zany, Bouygues rigide zany. Fa raha ohatra hitenanao hoe égyptienne souple zany, zany hoe afaka manao, pour ne pas dire n'importe quoi, hainy tsara miadapte ny mouvement rehetrarehetra entre ny actif sy ny passif, ny engagement sy ny dépense sy ny recette sy ny virement ao anatin'ny compteny, satria ny contrôle koa, contrôle souple, ny juridiction, ny lalàna mifehan'zany reny koa mety tsy de hendrana ohatry ny aty France na any États-Unis ka mety hanahirana raha ohatra misy virement tsy mazava lasa any amin'ny compte-ny zatsy na lasa any amin'ny compte-ny zaroa satria tsy aferina fa aty France zany mampikatra. Donc ary any Chine koa zany efa manomboka henjana be ary le sinoa tsy atokisan'ny ralahy satria tsy ry ralahy no nahitany io. Zay zany anankiray zay.
Il y a une concession, Jani, mais l'appel d'offre, mais la consultation. Aramitane, procédure de concession d'ici, la convention, le contrat de concession, il y a un investisseur, tout un ronzato isanzato un investissement, arbol la mise condition requise à la web, afaka manao enquête financière, ni concédant, ça met une collectivité, eto moa zany ny fanjakana momba ny société io. Ary naizana zany tsy voatery ny fanjakana hoe fohy be, fa na ny CCM ary, na ny trésor zay amoaka ny vola ary, na ny banque centrale ary afaka manao ankety momba ny orinasa io. Eny fa na dia ny procureur de la république ary afaka miengage investigation amin'ireny orinasa ireny, ny samfinina. Afaka manao koa hoe ahoana marina ny ressource na ahoana ny puissance ny tanjaka ty entreprise ty. Fa izao tsy misy koa zay, fa tsy olan'izany e, ataontsika hoe tsy olan'izany. Fa zao eo no mampitombona ny tenin'ny Garo Laratsiraka hoe j'ai un doute ozy, c'est douteux. Za manokana zao manana concession amin'ny fanjakana. Rehefa nanao an'ireny gare routière reny, dia tsy maintsy mitady partenaire financier ianao. Hoy aho mantsin'ny commune, omeko gare routière maimaimpoana nareo, fa ianareo no mitondra ny tany. Fa zao ilaiko ity tany ity, amoron-dalana ity 2000 mètres carrés, évaluenareo, ohatrinona niofan'io pendant 25 ans. Dia mivory mihitsy ny commune miaraka amin'ny conseillers municipaux manadiady anao, manao fanadiadiana ary ny conseillers municipaux dia afaka mi-exiger anao Fleury Kotomalala hoe manam-bola marina ve anao, koa vitanao. Nefa maimaimpoana zany nanomezana ny gare routière. Docteur Nirina mbola velona. Ary eto dia manamafy ho anareo any Diego, mihainona tsara ianao monsieur le maire tompoko, fa matoa tsy hitanao ao anatin'ny dossier-n'ny commune fa anareo commune ny gare routière ny Diego dia misy manao aferamaizina ao anatin'ny commune. Ataovy ny investigation, manatony ianao amin'ny Jovena fa tsy maintsy misy convention any amin'ny an'ny commune urbaine ny Diego Cerezo tompoko 200 ny gare routière. Fa tsy amin'ny coopérative. Averiko, amin'ny commune 200 ny gare routière any Diego, ny gare routière any Mazanga, fa tsy amin'ny coopérative. Misy ristourna tokony miditra amin'ny commune amin'ireny zavatra ireny ary mampidi-bola ho an'ny commune. Afatra ho anao zay monsieur le maire Diego satria voaraiko le afatra hoe tsisy tombotsoa mihitsy azon'ny commune urbaine ny Diego amin'io, tena diso zany ary misy mpangalatra ao anelanelany ao. Tamin'ny nanao an'ireny zavatra kely ary tsy nitondra tsy nandoha vola ny commune na 1 franc ary. Na 1 franc. Autant pour les grandes concessions, surtout resaka prestation autoroutière. Tsy mandoa ny fanjakana na 1 franc ary. Taitra ianao mahita amin'ny gazette, la gazette de la Grande Île androany, mandraisanareo any amin'ny page 4 izy teo na page 4, page 3, financement extérieur, préparation pour 2023. Dia eno tsara. Ce financement, non, citons par exemple le financement de la construction de la première autoroute de Madagascar, reliant Antananarivo et Thomason.
un investissement de 924 millions de dollars. Déjà lourd, mais à la Chine, tout coup, TNI, dans ce lourd, quoi, 924 millions de dollars. Et pareil, c'est un calculateur en arrière, calculatrice en arrière, reliant Antananarivo, Thomason et Thomason. Un investissement de 924 millions de dollars, dont l'équivalent, dont 20% de la somme totale sont financés par les fonds propres de l'État malagasy, dont les 80% restants le seront par un financement extérieur. Le problème ici, le problème ici, c'est que le ministre des Travaux publics, Thierry Atchefondazan, avec son dédain, lors de la signature du contrat pour la construction de l'autoroute, le 4 novembre dernier, n'a pas voulu communiquer le nom de l'investisseur étranger, mais s'est tout simplement contenté de déclarer qu'il ne s'agit pas d'un prêt. Comment ne pas être suspicieux quant au bien fondé de ce financement? La vérité, elle est là. Les vérités, elles sont là. Les 20%. Quand on met un projet routier, en autoroutière en concession, l'État n'amène rien, sauf l'autorisation d'exploiter une partie de son patrimoine routier pendant certaines années, minimum 15 ans, et ça pourrait y aller jusqu'à 25 ans, afin que l'investisseur, sinon les investisseurs, puissent amortir leur projet. Afaka manazava an'izany ny ministra tsara anazy, afaka manazava an'izany Andriamatoa Zazara Andriamandimson, expert amin'ny Banque mondiale iny. Betsaka ministra afaka manazava an'izany zay manana expérience maro et plus noho ity Thierry Atchefondrazana ity, ka mieritreritra izy afaka hanambaka amin'ny vendrana amin'izany. 20% de la somme totale financée par les fonds propres de l'État malagasy. Tsy mbola misy teto ambonin'ny tany zany toko. Zay mahatonga anahy miteny anareo hoe tsy aninona ny opposition am'izao. Miala tsiny aho fa tsy manao ny asanareo nareo e. Nareo ny tokony hitondra an'itony zavatra itony any amin'ny mpanao gazety, ary nareo ny tokony hitatata amin'itony hoe misy zavatra tsy miainga ary misy midepasser ny attendement eto amin'ny firenena. Fa raha vao resaka hoe iry manao film nisy ny tifitra ry, de any amin'ny fait divers nareo mihazakazaka. Fa any amin'ny faits principaux sur lesquels la vie de la nation dépend. Tsy hitanareo. Hitako hoe miady seza fotsiny nataonareo e. Fikaonandoha toy ny eonandoha voalohany. Tsy hainareo akory midissekehany hoe zany tsy milamina zany hoe concession. Kany ka autoroute be le fitondram-panjakana. Izy koa mahita na mety Garola Ratsiraka sisa no miteny. Mahatsapa an'izao hoe tsy mety zany zavatra zany. Tena sahako miteny anareo. Mangalà nareo référence amin'ny lalàna frantsay meko anareo. Azafady eko.
manomboka any amin'ny code général des collectivités territoriales ary amin'ny resaka partie législative L 11 11 trait 1 jusqu'à hatrany amin'ny L 064 75 trait 2 apprendre en conditionnel inona ny apprendre en conditionnel Andriamatoa Andrianaivo tsy fantatra le teneninao. Tsy mbola nisy an'izany teto ambonin'ny tany hoe concédenao ou concession le izy dia mbola mandory vola ny fanjakana. Au contraire ara, ny fanjakana no tokony azo ary misy caution tokony alohan'ny investisseur ahafantarana fa matanjaka tokoa le investisseur. Deuxième point zay tsisy procédure, société à taille souple, n'ayant point une comptabilité rigide et fortement contrôlée. Tsy fantatra ny expérience an'io entreprise io, fatelo ary tena ino izy tao fondement an'le convention de hoe mandoa 20% am'le investissement fonds propre amin'ny fanjakana. Tsy fantatra zany zay efa vola lasa any. Ny fitrangany zavatra ohatry zao manko de zao. Ozy ny fanjakana hoe ity iangana de ity natongavana. De lasa le entreprise manao étude de miprésenter projet. Zany hoe ny étude amin'io tsy vita heritaona sy tapany. Azafady tompoko. Io zany le fampirevenako. Tsy vita mbola velona ministra tsara anazy ino tsy vita heritaona sy tapany io. Io tsy inona tsy vitany hoe manao lalana fotsiny. Mbola maro ny pont maromaro atao amin'io. Mbola maro koa ny tunnel mety atao amin'io. Na fandravana tendrombohitra fotsiny zao. Dikan'izany tsy vitanao anatin'ny telo taona io. Fampirevena fotsiny io zany. Ilay entreprise na le investisseur miaraka amin'ny prestataire de travaux miaraka aminy no tonga présenter ny détail du projet amin'ny fanjakana. De rehefa accepté le izy, adopté, de zay vao miresaka ny hoe ohatrinonareo. De miteny le olona hoe zao ny investissement-nio. Calculez-vous 924 divisé par 260 millions de dollars. On va dire à peu près 4 millions de dollars par kilomètre. Tsy possible zany raha autoroute. Tena miala tsiny ary tena ifonako aminareo. Tsy possible zany raha autoroute. Satria le autoroute eritreretin-dralahy tsy haiko na 2 voies na 3 voies. Fa na 2 voies zany 2 aller 2 retour miaraka am'le séparateur eo ampovoany. Tsy possible 4 millions de dollars ny kilomètre ny autoroute anankiray. Tena hoe faramora tsipitsipy au bout de 5 ans de potika 7 millions de dollars ary tsisy ouvrage d'art am'zay. Fa en moyenne ahafahana mieritreritra tsara hoe vita tsara sady vita am'lay satria tsy maintsy misy an'le demi dégagement koa dia any amin'ny 11 à 17 millions de dollars any ny kilomètre ny autoroute anankiray. Ary l'État n'y participe point, même pas 1 centime. De calculer le hoe tsy haiko 15 000 ariary ny péage. Satria migagner 100 kilomètres zany am'le 260. De calculeo ny amortissement-ny 10 millions de dollars fois 260 kilomètres.
Dia ho hitanao hoe ohatra hoe napahary véhicule mandalo eo zany ny péage am'zany, fampireviana koa 15 000 ariary io. Nataoko ny calcul minimum 80 000 ariary totalin'ny péage aloha miditra am'zany autoroute zany. Minimum 80 000 ariary. Hitanareo am'zany fampirevena. Ils croient en leur mythomanie. C'est du mytho fotsiny io. Tiany ihany fotsiny sofina malagasy hoe hanao autoroute tsika. Tout ça, c'est tout simplement à des fins électorales. Manontany expert. Atsovy tsara anazy za Emile. Fa raha tamin'ny andronay zany hoe hanao autoroute zany, tamin'ny andron'ny Ratsiraka Didier tsy maninona tsy mamenatra zany, mety possible 4 millions de dollars. Satria ny antony de zao, tena hain'Andriamatoa Ratsiraka Didier ny resaka négociation international amin'ny resaka matière première ana lalana. Mbola kely tamin'izany vita ny lalan'ny tanà Tamatavy Sononina hanao azy. Fa betsaka ny tsinoina hoe zany fotsiny ve vola nanaovana an'io. Satria olona tsy nangalatra ary tsy nieritreritry ny handray ariary no nanao an'le izy. F'ity concession. On demande, l'État laisse son patrimoine routier pendant 25 années durant. Sao de mba tsy rariny kosa rangahy. Malina be ianareo raha manana Cadillac, manana Chevrolet fa de tena ienao malagasy le mandalo am'le péage-ny no ohatrany hoe mandoa vola any am-paosin'le rony isaky ny aniny. De normal be ianao raha tezitra mahita hoe ohatray isaky ny misy business ngeda be zany de eo le ry manao siny miaraka am'le rony. Mitombina anie le dotonao hoe fanjaranay mpanao gazety ny manazava aminao hoe izao anie no mahatonga an'le ry présent eo hoe. Saosy be io. Zao androany zany vita ihany. Farapita zany mampikatra. Azonao atao zany androany e. Tsy olana mihitsy e. Ianao fa de mieritreritra fa andeha hitsoaka aty Frantsa ianao rapitso. Mihainao ny Egyptianina ny affaire. Ny Frantsa koa nefa miandrandrana eo e. Ary anisan'ny tena nieritreretina mihitsy ara hoe ok ary Exim Bank ny financement zay no manao azy fa miditra concession zay. Nanaiky an'izany ny Frantsay e. Sao de aveo indray tratran'ny ohatran'le hoe tany Majunga. Tamin'ity resaka Soalala. Mba niandry Sarkozy hoe ino le gars il a renvoyé l'ascenseur. Non, que nini. Tonga de Sarkozy tsy candidat là en 2012. Frantsay miandrandra'io hoe misy autoroute atao à Madagascar. Totra mba niaky tena ihany na nisy ara ny doublon, na nisy ara ny triplon, hoe ihany na ny lany Aiza ny retour d'ascenseur? Non, le renvoi de l'ascenseur. Est-ce qu'il a renvoyé l'ascenseur? Au contraire, il réclame les Gilles éparses. Ce qui fait dans l'immédiat ou plus tard. Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi le paysage politique et économique malgache? À Malikol le namana teo, sady marana koa azy, le akama teo. C'est sombre, obscur, incertain. Voilà. Tonga ny izy de na olona tsy mahay nininona toy ninona raha tonga de mazava hoe
Inona ny zavatra raha hoe andeha hanafatra paty ka hanafatra menaka any Ezipta dia d'accord aho. Fa Egyptiana nanao lalana eto Madagasikara. Non. Les gars, vous êtes trop... Vous pensez vraiment que les Malgaches sont vraiment nuls, hein? Tena eritreretan'ilay izy mihitsy hoe nandra les gars e. Enfin, moi, je suis désolé, je ne peux pas entrer dans votre jeu. Je ne peux pas épouser ça. Je ne peux pas admettre qu'on traite les Malgaches de la sorte. Le fait de fermer les yeux et surtout fermer la bouche, les clapper, pour ça, c'est d'être complice. Non, désolé. Ialatsiny raha tsy ao anatin'izany ianao monsieur le président dia fitako izany. Tsy mbola nisy an'izany hoe teto ambonin'ny tany ka hanao concession ka andoa 30%, andoa 20% ny fanjakana. Tsy misy izany tompoko. Mba mangalama hôtel de concession na amin'ny Google raha misy azoko andefasana ianao. Fa tsy misy volet mihitsy eo anankiray hoe l'État, le concédant participe à telle somme. Je suis désolé. Ialatsiny a tompoko. Trazany hoe jereko ny concession an'ny EDF sy ny karazany. Ito izao ny concédant dia ny Enedis, non, ny EDF dia ny Enedis no concessionnaire. Dia ny Enedis no mitondra ny vola. Fa tsy mahita mihitsy ato hoe l'EDF participe à tel montant. Efa déjà entre privé. Vous voyez bien. On n'est pas si dupe que ça, hein. Donc, moi, je vous préviens, aujourd'hui, ça passe. Mais demain, poursuivre zany. Azo mifanjakana atao mihitsy ny manenjika amin'izany. Ka raha eritreritra ianao amin'izany fotoana izany hoe à l'abri mitsoaka aty a Frantsa aty, non. Ialatsiny a. Tsy mihainao frantsay le izy. Nisy fa zany proposition zany. Ary mbola velona andriamatoa Iaradraona Ramatɛnina afaka miconfirme na mi-infirmer an'izany izy hoe mangataka amin'ny frantsay hoe tsy maninona fa mivola raha Exim Bank fa aloha izay nanao ny travaux dia tsy mampaninona anay koa raha zalahy raha manao ny exploitation fa izay manao travaux na hoe menareo anay koa ny concession dia izay ihany koa manao ny travaux. Nisy izany. Izany hoe nisy ny concurrence napetraka. Fa mbola tsy définitif hoe ilay sinoa no azo tanteraka. Tiako tenenina sy hazavaina aminareo hoe ity Egyptianina ity mety amin-dranahy dia any le izy. Ialatsiny aho fa tsy maintsy vakiana batsilana ny zavatra marina sy ny zavatra tokony lazaina. Mipidiana ho zingasiritanina. Mipidiana amin'ny marina lelona e. Tena marina e. Andriamatoa filoha, raha ohatra ianao miaina amin'izao fandaharana izao, ajanony malaky io 20% io fa tsy légal mihitsy io. Tsy légal mihitsy io raha resaka concession tompoko. No terme de convention na terme de contrat. Ialatsiny tompoko. Oui, groupe Vinci. Manao parkinina ny Vinci groupe aty. Izy miatoka roanjato isan-jato. Ny étude, ny travaux, ny exploitation. Voilà. Merci Soloery. Ho an'izay hiala vetivety amin'izao dia amin'ny lakamisy na zoma indray fotoanantsika tompoko. Mandram-peona. Mangalangala mumanako, favatanga noiwe, engileni fainako, azamyalela pichano, fazau ato, mazaru tokanye, sachano yutiaku, ileku, etari.
jale buluja Tarando jana wow Tita kuleta Madif meo ailana Tarando jana wow Tita kuleta Ego jai Tarando jana wow Tita kuleta Madif meo ailana Zerina uzaza kini Nigizeri kiwa nao Toto yuanina na utifezi kiu Tikizano na tuizao Tikeruza chia Maumye Tira maumi Ianareo aleoko hijanona amin'izao raha matosenty manam-peona tokoa tena mahafinaritra amin'ny lakamisy na zoma indray fotoanantsika amin'ny miankina amin'ny zava-miseho sy ny karazany marina kiala ray vosintia iny ary mandram-peona tokoa sambo tahian'Andriamanitra veloma tokoa